Makasika izay fifidianana izay indrindra dia nalambarandriamatoa Voninahitsy Jean Jeanne fa andray anjara mavitrika ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna tanterahana ny faraiky amin'ny telopolo ny volana Jolay ao izao izy ireo. Nambaran'ity farany moa tao anatin'izany fa misy ny fifanarahana miaraka amin'ny vondrona izay manohana ny fanjakana dia ny VMSA ary ny antoko samihafa ary eo am-panomanana sy mpiomakomanana fatratra amin'izany izany fikambanana samihafa andray anjara amin'ny fifidianana izany. Zay ny makasika an'iny lafim-baovao miompana tanteraka amin'ny zavakanto kosa ankalazaina isaky ny 7 ny volana Aprily ny andro maneran-tany ho an'ny dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona nefa izany sehatra ny dia izany ary azo ambara fa anisany mitana toerana ihany koa ao anatin'ny sehatra ny fanabeazana ny ankizy ity sehatra ny dia ity miompana indrindra amin'izay ity fananjy-adinina no karakaraina ao atolotra ho antsika ity. Tsy vitany hoe fanatanjahantena sy fialamboly ny dia fa vokatsoa no azo avy amin'ny fandihizana raha ny fanamariana izay noety ny tompon'andraikitry ny diara tamin'ity andro ity andro maneran-tany ho an'ny dia. Ny dia zany voalohany indrindra dia ohatran'ny sport izy sady ao anatin'ny sport izy zany no loisir ary ny dia mitondra vokatsoa ho an'ny olombelona rehetrarehetra raha ho an'ny ankizy kely dia mampazoto azy ireo mianatra ary mahazo resultat tsara mihitsy izy ireo any am-pianarana ary ho an'ny olon-dehibe sy ny tanora koa dia mampazoto be mihitsiny anti-stress moa izy io tena zava-dehibe amin'ny danse dia ny olona izay mivizambizana asa dia mba miala voly madia ny tanora ihany koa dia ao anatiny atao hoe fifaninanana ihany koa ao anatin'ny danse sportive raha misy compétition dia misy fifaninanana ihany koa hita fa misy vokatsoa tokoa ho an'ny olombelona ity. Dieny mbola kely moa ny ankizy dia afaka mianatra mandihy ary misy raha toy ny fampianarana natao azy ireo eo anivon'ny club d'IAR. Zareo tsy miaraka amin'ny lehibe fa ny taona miaraka amin'ny ankizy 3 taona sy 7 taona dia manao danse divay zareo. Avy eo rehefa miakatra hatramin'ny 12 taona ihany koa hatramin'ny 20 taona zany lavo midina dia efa manao ny étude rythmique sy ny étude artistique rehetra ao anatin'ny dia zany hoe danse rehetrarehetra zany ataon'ny ankizy ataonay. Ary misy hatramin'ny efa 7 taona mihitsy koa aza mianatra dia ataonay manao danse de salon sy afro latino ary mahasamihafa anay ihany koa isaky isataona izay dia manao spectacle izany hoe izay zany ilaina ny dia manaseho amin'ny olona ny zavatra hoe nianarana hatramin'izay dia hafa ihany koa ny esprit hoentina amin'izany hoe art du spectacle izay. 5, 6, 7, 8, sensation là, ça entend 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manapetra ny fotoanantsika tokolasy topoko vavy farany reto zany fotoanan'ny fampahalalam-baovao hisorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamme fotoana eto indray tsika ho amin'ny androny rapitso veloma topoko.